Fanveraba tsika ravako malala toatra ity zoma voalohany volana jolay ity ny voalahatra homofona antsika anio dia ny Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Timoty voalohany toko voalohany andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataonao mahatoky aho ka notendreny io amin'ny fanompona. Dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory kanefa nahazo famondram-po satria tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga taty ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho ny lohany. Kanefa izaho no namindrana fo tamiko teny mba hisehoan'i Jesosy Kristy ato amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay ino azy ahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masina no manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity volana jolay ity rehavako malala dia lohahevitra vaovao no mpanjin'ny mofinaina sy ny bibikely mazava ho azy mikasika ny fiorenana amin'ny finoana. Hoy ny lohahevitra manao hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona. Heverina rehavako malaza fa tena mahalaza ny foto-kevitra dehibe mihitsy mikasika ny fivavahana kristianina ity lohahevitra ity. Iorenana amin'ny finoana ny fanompona. Mazava tsara fa ny fanompona dia ny miteraka azy dia ny finoana ny antso. Fa ny dikan'ilay fanompona zany dia mampiorina amin'ny finoana. Tsy hoe karama ilay fanompona. Tsy hoe hoentina hanambatambazana n'Andriamanitra sanatrian'izany na ampitambazana n'Andriamanitra sanatrian'izany ny fanompona, fa ho anao voalohany indrindra ilay fanompona. Tsy ho an'Andriamanitra ny hevitra ilay fanompona voalohany indrindra. Indray mantsy rehavako malala ny kristianina dia azony fakam-panahy eritreritra fa ho an'Andriamanitra ny fanompona. Ka toy ny mihevitra fa maty antoka Andriamanitra raha tsy manompo isika, eny tokoa malahelo Andriamanitra raha toka tsy manompo isika, fa ny antony hanompontsika dia ho atsika aloha voalohany indrindra. Ilay fanompona dia ho atsika fa tsy ho an'Andriamanitra. Fe mandrakariva Andriamanitra na manompontsika na tsy manompo. Tsy hoe miena ny lanjan'Andriamanitra na miena ny voninahitr'Andriamanitra na miena ny fahefan'Andriamanitra rehefa tsy manompo isika. Fa feno mandrakariva Andriamanitra. Noho izany dia ny fanompona ny voalohany indrindra ny antony dia ho atsika. Ary izay no mahatonga ity lohahevitra ity izay heveriko hoe tena mamitina mihitsy ny maha-protestanta, mamitina mihitsy ny foto-kevitry ny maha-kristianina, mamitina ny hevi-dehibe ny antsoina hoe misy ny mistera na fanompona dia izao iorenana na mampiorina ny finoana ny fanompona. Arakaraky ny anomponao no mampiorina ny finoanao. Ny fanompona zany dia izao manamafiorina ilay finoana. Satria ilay finoana no miteraka ny fanompona dia mivelatra ao anatin'ilay finoana ilay fanompona ary mazava ao anatin'ilay fanompona ilay finoana. Izay tena mampahay anao ary avako malala amin'ity mofinaina ity dia ny andininy faharoambin'ny folo. Tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty zanany. Misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataonao mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Ry havana isika sy Jesosy. Izaho sy Jesosy. Ny fiangonana sy Jesosy. Dia ny voalohany indrindra ny ataon'i Jesosy dia amintsika rehavako malala dia mandefa na miantso antsika izy. Ny ataon'i Jesosy
voalohany indrindra de miantso antsika izy. Jesoa miantso ny fiangonana. Ny fiangonana dia na ny mpino na iza na ianao de samy nandre niantson'ny Jesoa. Antso zay tsy niankina tamin'ny fahatsarantsika mihitsy. Antso niankina madiodio tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Zay no mahatonga am-pony eto miteny manao hoe raha misy mpanotange de zany lohany. Zay hozaho ny apôstôly Paoly amin'ny 1:20, mpiteny ratsy, mpanenjika, mpampahory sy ny hafa rehetra. Lohany mpanota ho Paoly. Fa izao nandre niantson'ny Jesoa. Niantson'ny Jesoa, antso izay ateraky ny fahasoavan'Andriamanitra. Niantson'ny Jesoa de antso tsy miankina amin'ny fahatsarantsika isika teo, fa niankina tamin'ny fitiavana izy Andriamanitra rery ihany. Ary satria le antso niankina tamin'ny fitiavan'Andriamanitra rery ihany, de io ny nampalasa ny eritreritra ny toe-tsaina kartésiana na ny toe-tsaina dialektika izay nahazatra loatra ny taonjato faha-19 ny tany aloha moa zany na teoriana ny toe-tsaina kartésiana de amin'ny taonjato faha-19 fa ilay toe-tsaina zay zatra ny toe-tsaina antonisy vokany ny hoe matoa miantso Andriamanitra de misy dikany. Marina tokoa zay, hany ka lasa mametra-panontaniana ny kristianina manao hoe indrindra ny protestanta nametra-panontaniana manao hoe natsoiny Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavana. Za zany na ianao natsoiny Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavan'ny tompo rery ihany, tsy niankina tamiko na taminao fa niankina tamin'ny rery ihany. Kanefa metra-panontaniana le protestanta na itsika manao hoe ary maninona zany raha anina ny tsy natsoiny fa nahoana no natsoiny. De mametra-panontaniana raha protestanta manao hoe satria zany fahasoavan'Andriamanitra ny antsoina fahasoavan'Andriamanitra ny antsoina ny fiangonana kanefa mahita olona tsy natsoina. No zany de zao lay fiantsoana zany fahasoavana, saingy zao misy dikany, misy antso mialoha, zany hoe misy voatokana, zay lay fomba fiteny hoe prédestination. Hoe misy zany antso manokana, misy zany voatokana ho antsoina satria misy ny toa tsy antsoina. Ary dia nahatonga lay fotom-pisainana hoe izay vao antso zany na de teo raha ny fahasoavana de efa nomanina ho nantsoina melo. Ary dia izay no nahatonga lay fanazavana ro soratra masina maro samihafa manao hoe hatrany amin'ny voalohany de efa nantsony anareo, mbola tsy azo ohatrao de efa nomanina ho amin'izany anareo. Io lay nahatonga lay toe-tsaina antsoina hoe prédestination. Tsy de zay loatra nefa ry havako malala. Tsy de zay loatra. Tsy mandaza mety ho fanazavana maro samihafa ny amin'ny prédestination isika. Fa izao ny antson'Andriamanitra de miantefa amin'izao tontolo zao. Ny antson'Andriamanitra mba ho voavonjo ny olona rehetra de niantefa tamin'ny voary manontolo. Tsy hoe tamin'ny olona zay voatokana ho vonjena ihany, tsia, fa ny antson'Andriamanitra amin'ny soratra masina manontolo de niantefa tamin'izao tontolo zao. Fa raha ohatra ka tsy nandre ny antson'Andriamanitra ny hafa na tsy nanohona ny antson'Andriamanitra ny hafa de tsy nohony ny fiangaran'Andriamanitra, tsy nohony ny tsy fitiavan'Andriamanitra, fa noho ny anto-javatra manokana ho an'ilay olona tsy neny fotsiny zao ihany. Tsy azo tsaraina ny olona ao anatren'Andriamanitra, tsy azo tsaraina ny olona raha ohatra ka tsy nantsoina izy. Inona no antony tokony hitsaran'Andriamanitra n'izao tontolo zao raha ohatra ka ny kristianina ihany no voantso kristianina, fa zay tsy voantso kristianina zany de ho very mandrakizay de tsy diso izy zany. Tsy azo tsaraina izy zany. Tsy marina zany lay antso. Raha ohatra ka hoe zay natsoina kristianina dia voatokana ho kristianina, ary ro tsy natsoina kristianina kosa de voatokana ho very, dia tsy azo tsaraina zany reo olona reo. Fa matoa izy azo tsaraina de mitovy ao anatrehan'Andriamanitra ny renao sy ny reny. Mitovy ao anatrehan'Andriamanitra ny antso, fa misy manohina ary misy tsy manohina. Izay tsy nanohina de efa voaheloka raha teo zany izy. O Jesoa, matoa ny olona tompona ndraikitra amin'ny safidiny ao anatrehan'Andriamanitra de satria mitovy ny feo re, mitovy lay antso, fa misy ny nanohina, misy ny tsy nanohina, zay fotsiny ihany. Miangatra Andriamanitra raha ohatra ka manao hoe ireto olona reto dia atsoiko,
ary kosa dia afoiky overo any amin'ny elo nefa samy olombelona ihany samy noharian'andriamanitra ihany samy tian'andriamanitra ihany fa satria andriamanitra tsy miangatra de mitovy ny antso raisin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany fa misy fotsiny ny misafidy izay andrenesan'ilay antso ny samy manany azy misy anina taxi be mandre ny antson'andriamanitra misy eny am-piangona mandre ny antson'andriamanitra sendra namonjy mariazy sendra nanatrika fahoriana sy ny hafa rehetra mety amin'ny toerana maro samihafa fa samy mandre ny antson'andriamanitra io le tenenin'ny tompo manao hoe na dia ny any am-pasanaza de andre ny antson'ny tompo ary io no mahatonga ny tompo manao hoe tsy ho tongo zany ny farany raha tsy efa voatory ny azo fijaliana zany hoe efa nandre lay antson'ny tompo daholo izao tontolo zao mba ho azo tsaraina eo anatren'andriamanitra izy mba ho azo tsaraina am'ilay feo renina izy na iza zany satria andriamanitra fitiavana tsisy foin'andriamanitra ary tsisy planin'andriamanitra anary olona any amin'ny elo na iray aza tsy planin'andriamanitra zany satria ny elo tsy nataon'andriamanitra ho an'ny olona fa ny planin'andriamanitra de ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay ny toerana namboarin'andriamanitra ho an'ny olombelona de ao amin'ny fiainana mandrakizay fa misy fotsiny ny tsy mamonjy an'ireny toeran'ireny satria tsy manao ny antson'andriamanitra izy hatria mahatonga amin'ny paoly eto miteny manao hoe ny voalohany izaho sy Jesosy de izao ny antso ahy izy ny antso ahy izy tahaky ny antsony ianao koa tahaky ny antsony ny mpiarabelona koa de nantsoiny ary zay nantsoiny ka nanoina nandre ny antson'andriamanitra toy ny filazany azy amin'ny andininy faharoa ny folo tapany faharoa nampahireziny lay teny hoe nampahireziny dia nomeny hery afaka mijoro nomeny finiavana afaka mijoro nomeny safidy afaka mijoro am'ilay antso izay lay fakan'ny teny grika zay nampiasain'ny paoly no hoe nanome hery ahy na nampahery ahy dia dynamis zany hoe hery mampihetsika zany hery tsy mampitaredretra raha tsorona de ny teny frantsay puissance ao amin'ny teny frantsay zany hoe zavatra mampihetsika mampiaina de io paoly manao hoe izay nandre ny antson'andriamanitra ka nanoina ny antson'andriamanitra nahatsiaro ny fitiavan'andriamanitra nydikany hoe manoina ny antson'andriamanitra de mahatsiaro hoe tian'andriamanitra matoy nantsoiny fitiavan'andriamanitra nydikan'izao antso izao de zao ampahirezin'ny tompo izy ny antson'andriamanitra ry avako malala izay miantefa ao am-potsika nantso tonga kristianina io nantso ho amina ministera sy fanompona manokana io de zao antso hoentina mampahiry anao antso hoentina miteraka fampahirizana ho anao ary dia i paoly manao hoe za de misaotra an'andriamanitra manokana fa nomeny hery a nanoina ny antsony fa ny faharoa avako malala de izy manao hoe rehefa nantsoiny ny tompo ary isika de nampahiriziny tompo isika ka afaka mijoro satria ilay ota ao anatitsika romanina toko fafito ilay satana fahavalontsika ilay zao tontolo zao zay tsy tiatsika ka te hiazona atsika ho ao aminy any dia tsy mankasitraka lay hialantsika am'izao tontolo zao ka hanona ny antson'andriamanitra de miezaka manakivy atsika izy ny fahotana ry avako malala de mampalemy ny fahotana ny ota de mampalemy ary izay nydikan'ilay hoe ampahirezina satria mampalemy ny ota ny mahatonga ny ota mampalemy de zao fitaovan'lay ratsy izy hiampangana atsika miampangatsika zany lay ratsy amin'ny alalan'lay ota ao anatitsika ary rehefa ampangaina de fantatsika fa ny olona voapanga de mipetraka eny amin'ny toeran'ny voapanga raha manatrika fitsarantsika de mahita an'izany fa ny olona voapanga dia malemy marefo apetraka amin'ny toerana manokana any amin'ny daholo ny mason'ny olona sy ny hafa rehetra izy ny fotodresaka atao zay ampalemy azy ataon'lay ratsy zay ampalemy azy atsika ry avako rehefa ampangaina isika dia ny tompo rehefa miantso atsika zany de antsoina ho ampahirezina isika ny olona manoina ny antson'andriamanitra de antsoin'andriamanitra ho ampahirezina miala am'zany fiampangany satana zany miala am'zany fanamelohany rehetra zany zay ny dikany antso ary dia rehefa afaka amin'io izy dia hoy ny tompo hoy paoly eto manao hoe nataony ho mahatoky
nataony ho mahatoky. Zava-diberaka ko malala lay teny hoe nataony ho mahatoky a, zany hoe notefeny ho mahatoky mihitsy a, na de eo aza ny toetra maha olombelona, na eo aza ny ataontsika ko hoe lay toetra nofo maha olombelona, dia notefeny namboariny omendrim-pitokisana, zay ny tena mahalaza azy koa ary nataony homendrika ilay fitokisana, nataony ho mahatoky mendrika fitokisana. Notefen'Andriamanitra zany, namboarin'Andriamanitra mba homendrika ilay fanompona. Raha tonga jerena de le teny hoe nataony a dia karazan-drazany mamafiorina, mampijoro ilay olona mba hahatonga azy homendrika ilay fitokisana. Asa revako malala azonao saretsaina fa ao amin'ny filazantsara ohatry Matio dia mitanisa mihitsy hoe ndray maka dia nisy mpanompo anankiray zay nanome ny fananany, nanankina ny fananany, nisy ny meny talenta 5, nisy ny meny talenta 2, nisy ny meny talenta 1, de namela ireny mpanompon'ireny asa izy fa lasa nandeha. Ary rehefa aveo izy niverina, de rehefa niverina izy de nanadina reto mpanompo reto hoe nanahoana ny tantaranareo lay talenta nomenanareo. De rehefa avy nyteny an'izay izy de tonga lay talenta mena talenta 5 na hoe za nampiasaiko de tonga talenta 10, de valiteny tamin'ireo tsy roa voalohany lay namena talenta 5 sy talenta 2 avy nampitombo roeny lay talenta nomena azy, dia tenenany many hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Zany hoe lay toetra mahatoky rehavako malala de sarobidy amin'ny antsoina hoe fiantsoana. Mahatoky am'lay fiantsona. De hoy Paoly manao hoe lay toetra mahatoky koa range hoy Paoly tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona. Lay antso aloha de efa tsy an'ny olona fa an'Andriamanitra. Fa ilay toetra mahatoky ao anatin'lay antso na ao anatin'lay fanompona koa aza de mbola tsy an'ny olona fa mbola Andriamanitra ny mametraka zany ao am-pon'ny olona. Ny toetra mahatoky tsy toetra mandeha ho azy mihitsy ao anatin'ny olona akory, fa toetra ateraky ny firaisan'ny olona amin'Andriamanitra, ateraky ny finoan'ny olona. Zay le mahatonga nyty antso ty loha hevitra ty manao hoe mampiorina amin'ny finoana. Ny toetra mahatoky de ateraky ny finoana an' Jesosy. Ary zay mampifamatotra ny teny hoe fideizy de teny ray ihany ilazana ny hoe mahatoky sy mino. Ny toetra mahatoky de zao ateraky ny fifantoran'ny olona fiainana amin'Andriamanitra. Dia tonga n'lay antso de tefen'ny tompo isika mba hanana lay finoana na hanana lay toetra mahatoky. Ary ny fahatelo de izaho sy Jesosy na isika sy Jesosy tsy hoe atefeny ho tonga mahatoky ihany, miaritra tao amin'ny hazo fijaliana izy mba hahatonga antsika ho mahatoky, niaritra tao amin'ny hazo fijaliana izy mba hahatonga antsika ho mafiorina am'izany fitokisana an'Andriamanitra izany. De hoy ny filazan'ny Paoly azy hoe ao aorianan'izay de tendreno amin'ny fanompona am'izay. Antso, finoana, fanompona. Zay zany no misesy rehavako malala. Antso, finoana, fanompona. Rehefa antsoina de tefena ho mahatoky, anana finoana, ary rehefa miorina amin'ny finoana de tendrena ho amin'ny fanompona, tendrena ho amina andraikitra, tendrena satria ho ambasadaorin'i Jesosy any anivon'ny fiarahamonina, ho ambasadaorin'i Jesosy any amin'ny fiarahamonina rehetra any, ka hitondra ilay fahatsarana any anivon'ny fiarahamonina. Ry havako malala, hoy Paoly eto, misaotra an'Andriamanitra fa sady natsoiny a no notefeny, namboariny, nahitsiny, de aveo nomeny andraikitra. Ary nomeny andraikitra de fanompona, na ministère, na didy, na eto moa de diakonosy no andaran'ny Paoly eto.
diakonos hoy izy service zany raha ny tena marina efa nazavantsika teto amin'ny mofinainany hoe misy karazana fanompona telo mifantatry ny testamenta vaovao ny rono matetika tena fantatritsika dia lay ataontsika hoe doulos sy diakonos ny doulos tsika teo dia karaha lay andevo zany ilay sata mihitsy lay mahampanompo ny doulos tsika teo a dia fanompona zay ny doulos zany tsika hoe andevo de olona novidin'ny tompony ary tsy manana safidy na inona hanao zavatra zay ivelany zay ampanaoviny lay tompony azy ny doulos zany de zao tsy afaka miteny hoe tsy haiko io tsy afaka miteny hoe marary ah tsy afaka miteny hoe vizana tsy afaka miteny hoe ahoana ny avitako an'io tsy afaka miteny hoe allo io ndray raha pitsona ataoko fa ny doulos dia olona zay tsy manana na antom-pisina ary foana tanteraka lay maha izy azy fa zay tian'ny tompony anaovana azy sata izay manafoana ny tenany mihitsy izy fa lay tompony manao zay tiany rehetra ataony Paoly de niteny hoe izy de doulosin'i Jesosy Petera de niteny hoe izy de doulosin'i Jesosy Joda de niteny hoe doulosin'i Jesosy ary Jesosy aza de nitenenao koa manao hoe aoka ho aminareo zao toetsaina zao zay tao am Jesosy Kristy tompoko zay nanana ny endrik'Andriamanitra kanefa tonga doulos afaka malala ito de diakonos ny ampiasain'ny Paoly mahasamihafa ny doulos ny diakonos dia olona mahana zay maha izy azy ndray izy manana ny toerana eo anatin'ny fiarahamonina izy fa nantsoina kosa nomena ndraikitra manokana nomena service nomena adidy manokana izy hanatanteraka n'io azy io zany hoe ilay fiantsona de manjary mahatonga azy anana fanetretena hamita hanalay toetra takiny le zavatra aindrasana aminy Jesosy koa de misy fotoana tenen'ny filazantsara hoe diakonos tsy tokony atanono zany Jesosy raha ny teny manao hoe zanak'olona tonga ety am'izao tontolo zao tsy hontompoina fa mba hanompo de zao diakonos ny ampiasain'ny filazantsara eo zany hoe misy tsy satany Jesosy akory mahana zay maha izy azy Jesosy zanak'Andriamanitra izy saingy notendreny izy mba hanatanteraka fanompona manokana de ny ho faty eo amin'ny azy fijaliana amonjy antsika zay le mahadiakonosy azy lay fanompona lay servisiny de zao anao zay ahavovonjo ny olona fa tsy satany akory no hoe ho mpanompo fa nanafoana ny tenany izy mba hahafahany mananao lay diakonos eto zany de ho Paoly manao hoe Jesosy de niantso ahy ary nanefy ahy ary nanendry ahy ho amina service ho amina diakonosy ho amina diakonia ho amina fanompona manokana anankiray avako malala raha mitenitsika zany hoe diakonosy eto Paoly amin'ny andininy 2:20 hoe nanendry aho ho amin'ny fanompona ho amin'ny diakonosy dia ny zavatra ao an-tsaina zao rehefa ko malala misy toetra takina am'ilay service rehefa hoe manao service ianao zany manana zay mahaenao anao ianao manana zay mety ho fanomezam-pahasoavanao ianao manana zay mety ho ireharehanao ianao manana zay mety ho anao manokana ianao fa rehefa antsoina ho an'ny tomponao de zao anatanteraka lay fanompona de zao foananao izay rehetra mety ho manelingelina ka tsy avitanao lay service na ilay fanompona takin'ny fanompona ny fahafoizana de mahafoy ianao takin'ny fanompona ny fandavatena de mandahatena ianao takin'ny fanompona ny faharetana de maharitra ianao takin'le ministerana lay service ny ataontsika hoe ny fitiavana de manantanteraka zay ianao zany hoe hoy Paoly manao hoe izany toetra takiny lay service zany de tsy vita raha tsy ny tompo no manome an'izany afaka malala hita mpamagnana ary de mampahirenao olombo ao antso amin'ny kristianina olona nantsoiny ny tompo de manafatra ary ny tompo eto mampahery ary ny tompo eto manao hoe rehefa nantsoina ianao de no amarinina ary lay nanamarinana anao de mba hahafahanao manatanteraka la iasa fanompona no amarinina ianao de tonga mino ianao mba hahafahanao manatanteraka la iasa fanompona reto zavatra roa reto ary ny tsy tokony ho adononao de zao ny olona nantsoin'Andriamanitra
de defen'Andriamanitra. Aza maiky ny andara rehefa antsoin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny manefy ianao ahavitanao an'io asa fanompony io. Aza maiky ny anao tsia, aza maiky ny hiala, aza maiky ny hidify ny antson'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny manefy ianao ahavitanao an'io fanompona, io servisy, io diakony io na io diakonosy io izay antson'ny tompo anao. Aza maiky manao hoe tsy vitako io, aza manaiky manao hoe tsy arako, aza manaiky manao hoe tsy fameteza anaiky ho tefen'ny tompo, fa vitanao ny fanompona rehefa mitompo ny miantso anao. Fa ny faharoa zay tsaratsarona de avako malala de zao, io asa fanompona zay omeny anao io de fitahiana ho anao. Fitahiana ho anao ny asa fanompona. Nataon'Andriamanitra asosy apetin'ny fiainanao io. Matona antson'Andriamanitra de tian'Andriamanitra ho tahiana. Noho zany de zao aza atao ambaninjavatre ny ministera. Aza atao ambaninjavatre ilay fanompona. Aza atao zandrinasa nazara fa vita ny fanompona, fa fitahiana ho anao io. Fitahiana ho anao tsy hoe fitahiana amin'ny lafiny materialy ihany zay eo. Any mo zahatra tsy rehefa tiany tompo menao de menanao foana. Fa izao tena fitahim-panao anao mihitsy. Manafaka anao, mampahery anao, miaro anao io asa fanompona io. Tsy hoe fitahiana mahatonga fifalipenana andavanandro ihany, fa miaro ny fiainanao mihitsy. Mahampanompon'Andriamanitra anao. Nolay antso de arovan'Andriamanitra ianao. Nolay antso de miaro lay antso anao de miaro ny tenanao. Avako malala aokarianao anao tahaka ny Paoly de hiteny manao hoe misaotra ny Kristy Jesoa fa nitendreno amin'ny fanompona. De misaoran'Andriamanitra rehefa mbola manana fanompona rehefa ko malala fa aza menimenina amin'ny fanompona. Fa izao misaoran'Andriamanitra amin'ny fanompona. Fa matoa omen'Andriamanitra fanompona de tiano mahatoky ary mahatoky. Matoa omen'Andriamanitra fanompona de mbola tiano mahatoky. Mivavaka ary sika. Tompo misaotra anao zahay. Fa izay pino de vao antsonao. Hanao ny fanompona anao. De ny fanompona fiderana sy fanomezam-boninahitra anao. Fanompona ny fahatsiarovana ny famelan-keloka natolotra ao. Fanompona ny ahatsiarovana fa Andriamanitra ray be indrafo ianao. Ka manefy anay, mitaiza anay ho mahatoky. Mivavaka ary zahay tompo. Aoka ampahirezinao mandrakariva ny fiangonanao. Ampahirezo izay kristianina mba tsy hanao ho zava maivana ny antsonao, fa anatanteraka ny antsonao amin'ny fifaliana sy ny fanetretena. Anapaka ao aminay tompo ny fiadananao, ny fahasoavanao. Jereo manokana tompo ny isan'andronay. Jereo tompo ny fanompona ianao. Aoka hiariary ny voninahitra ao. De mangatak'izay tompo. Ny ampahirezan'ny fanahinao masina ny fiangonanao am'izao vanim-potoana sarotra izao. Terizo afanafony mpino tsirairay. Terizo afanafony fiangonanao marina amin'ny finoana. Aritra amin'ny fanarahana anao. Ary ho terizinao amin'ny fahamasinanao. De mametraka ny fanompona tsirairay avy eo ambany fahasoavanao zahay ho fanompona fifaliana zany. Amin'ny anaran'i Kristy mpamonjy. Amen.